Mahana isan'andro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miona amintsika rehetra indray tonga eto amin'ny fotoanany mana isan'andro ary dia mirary ny fitahin'ny tompo mandrakariva ho amintsika rehetra. Manohy ny tantarany dian'ny Paoly sika amin'ny fandianany ny torin'ny filazantsara noho ny fankatoavany ny tenin'ny tompo. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 no anjarantsika anio toy n'izay fahitantsika omaly ihany zany. Hivavaka isika angataka indray ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina ny amin'izay teny hovakitsika indray anio. Hivavaka isika. Andriamanitro, mbola manatona anao indray izay noho ny famindramponao, anatona anao izay ilaza aminao ny fankasitrahanay ny fitiavanao, satria ny teninao, teny mamy ane ny teninao tompo, teny mamelombelonayna ny teninao, teny manome fampanantenana, teny koa manoro lalana na dia miraparapa anatin'ny aizy na zay izao tontolo izao. Misaotra anao zay ny amin'izany. Hamaky zany teninao zany ray zahay. Ampianaro zahay ray io. Ampianaro zahay fa mangetaeta ny fampianarana avy aminao. Tanteraho amin'izay rehetra miaino ny teninao hoe sambatra ny nona sy mangeteta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Amin'ny anaranao Jesosy io no ivavahanay. Amen. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Araka ny lazaiko teo dia manohy ny fitantarana ny dian'ny Paoly amin'ny fitorian'ny filazantsara isika. Ary rehefa afaka zany dia niala tao Atena Paoly ka nakany Korinto. Ary izy nahita jiosy anankiray atao hoe Akwila, zay teraka tany Ponto, vao avy tany Italia, ary Prisila vadiny, fa Claudio efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma. Dia nakeo amin'izy mivady Paoly, ary satria niray raharaha taminy izy, dia nitoetra tao aminy ka niasa fa manao lay no raharahany. Ary niady hevitra isan-tsabata tao amin'ny sinagoga izy ka nampanaiky ny jiosy sy ny jentilisa. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia sy Lasy Timoty, dia voateriny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary noho nanohitra sy ny teny ratsy ireo, dia nanakopakopa damba izy ka nanao taminy hoe, aoka ho eo andohanareo ny ranareo, afaka aho, ary amin'izao sisy izao dia ankany amin'ny jentilisa aho. Ary raha niala teo izy, dia niditra tao an-tranony lehilahy atao hoe Titus Josto, izay nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary ny tranony nifanolotra tamin'ny sinagoga, ary Krispo mpanapaka ny sinagoga mba amin'ny ankohonany rehetra dia nino ny tompo, ary maro koa ny Korintianina raha nandre dia nino ka natao batisa. Ary ny tompony teny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe, aza matahotra fa mitenena ihany, aza mangina, fa izaho momba anao, ary tsisy olona hiazona anao hanisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ny ty tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo heri-taona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Fa raha Galio ny governora tany Akai, dia naray tetika hisambotra ny Paoly ny jiosy, ary nitondra azy nakeo amin'ny fitsarana, ka dia nanao hoe, ilay io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna. Ary raha iloabava Paoly, dia io Galio tamin'ny jiosy, ry jiosy, raha misy heloko na zavatra ratsy natao dia mety raha mandefitra aminareo aho, fa raha ady hevitra sy anarana ary lalànareo kosa dia ataovinareo ihany, fa izaho tsy te tsara izany raha zany. Ary nandroka azy hiala teo amin'ny olon'ny fitsarana izy. Ary izy rehetra nisambotra ny Sostenina, mpanapaka ny sinagoga, dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana nefa tsy nahoany Galio zany zavatra zany.
ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Misy fahamarinana vitsivitsy indray ho jerentsika tamin'izay novakitsika teo ry havana. Fahamarinana voalohany izay tena mampihetsi-po raha manaraka ny tantaran'ny Paoly sika dia izao: navesatra tao am-pony ny amonjena ny zanaky ny fireneny. Navesatra tao am-pony ny amonjena ny zanaky ny fireneny. Fantatsika moa fa Jiosy Paoly, ary isan'ny fariseo izy. Any am-pandehanana rehetra any anefa dia hitatsika fa raha voatonga izy dia tsy mandeha any amin'ny jentilisa izy aloha, fa ny zanaky ny fireneny aloha ny tena mahatery ny fanahiny. Raha mijery sika dia zao foana ny vohita amin'ny dialehany, any amin'ny sinagoga izy aloha, any amin'ny sinagoga izy. Asan'ny apôstôly 7:15. Io no nanirahana azy tany Antiokia. Raha vao niainga avy any Antiokia izy ka tonga tany Salamisy dia tao amin'ny sinagoga izy aloha no nandeha. Asan'ny apôstôly 7:15. 7:17 tonga tany Antiokia indray izy, ao amin'ny sinagoga indray no nalehany. 4:1 tany Iconium, sinagoga koa no nandehanany aloha. 7:1 tonga tany Tesalonika izy, sinagoga koa no nandehanany aloha. Ny 7:20 tany Beria, sinagoga koa no nandehanany aloha. Dia izy tonga tany Atene 7:17 sinagoga koa no nandehanany. Dia ao Korinto koa dia tao amin'ny sinagoga koa izy aloha. Mahavarina ane zany. Nahoana ary? Nahoana? Mamene ny zanaky ny firenena. Na ny olo-kafa aza tiana hovonjena, maika fa ny zanaky ny firenena. Jesosy raha teo moa efa nanome baikony amin'izany hoe ho vavolombeloko eto Jerosalema sy Jodia dia ho any amin'ny farany tany rehefa avy eo. Ny zanaky ny firenena mba atao hoe mpivavaka, hoe taranaky Abrahama, zanaky ny teny fikasana. Kanefa fantatry Paoly fa tsy mahavonjy azy ny fivavahana zay arahany. Na dia efa narahany razany hatramin'izay azy, tsy ampy, tsy mahavonjy azy rehefa nambarany Jesosy azy ny marina. Tsy voavonjy ny testamenta taloha ny Jiosy, satria raha voavonjy ny testamenta taloha ny Jiosy dia tsy ho nisy ny azo fijaliana, ary tsy ho nisy ny teny nambarany Jesosy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fantatry Paoly tsara zany. Izy eneka Jiosy ary fariseo izy. Teo am-potony Gamaliela, teolojianina malaza tamin'izany fotoana izany ny anarany. Fatra-panaraka ny fivavahana Jiosy izy, nefa tsy mahavonjy zany ho Jesosy tompo. Lainiseho taminy teny an-dalany Damaskosy: fanaka voafidy anao fitondrana ny anarako, very ny zanaky ny fireneko, ka naizanaiza ny rahana, marina fa any amin'ny jentilisa no any rahana, nefa ny zanaky ny fireneko any am-pielezana. Ireny mba hovonjeko voalohany aloha. Ny any Jerosalema ve any efa misy ny apôstôly any, fa tia mpandehanana ty aho, ny mahamaya aloha dia zao aiza ny zanaky ny fireneko, satria mihevitra ny tenan'olom-bovonjy izy nefa mbola olombery, satria zay manana ny zanak'Andriamanitra ny manana fiainana mandrakizay. Navesa-danja tamin'ny Paoly ny zanaky ny fireneny tany am-pielezana. Ry havana, raha milaza ho tia izao tontolo izao ianao, mainka moa fa ny zanaky ny firenenao, zavatra irahantsika mahitsy zany. Fa na dia ny filazantsara aza tany Jerosalema aloha
satria taranaky Abrahama Jesosy tompo ka dia tany Jerosalema aloha ny filazantsara. Amin'izao fotoan'izao efa tonga aty amintsika ny filazantsara. Tsarovy ry havana fa matoa ny mpitory ny filazantsara, mandany vola, mandany andro, mandany heri-po mba handrenesan'ny Madagasikara ny filazantsara, dia tia ny fireneny ho vonjena ireo mpitory ny filazantsara ireo. Raha tsy ny fitiavana ny firenena ny manery ny fo mampanahy ny mpitory ny filazantsara mba hamonjena zay rehetra mbola zatra amin'ny fivavahan-drazana nefa tsy mino an' Jesosy, dia diso ny zavakendreny. Angamba ny sasany ana hoe miatongavan'ny olona ho aty aminay ho any aminareo aninona, mifindrany ny atsaka aty aminay hifindrany aminareo aninona, hamaro ny olona makao aminareo ve sa mitady ny fanahy vonjena isika? Tsy ny atoko mpivavahana ny famonjena ry havana, tsy ny atoko mpinoana ny mamonjy. Misy mako ny sasany hoe makanesa aty aminay fa tsy voavonjinareo raha ry. Tsy ny atoko mpinoana ny mahavonjy fa Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana zay inonao. Naiza ianao ka mino an' Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, maty ny soloheliko anao teo ambony hazo fijaliana izy, ka nibebaka tamin'ny fahotanao ianao, nandray azo tomponao sy mpamonjinao ianao. Naiza misy ianao dia voavonjy ianao, fa izany no atao hoe famonjena, fanekena ilay mpamonjy, fandraisana ilay fanomezana nomen'Andriamanitra dia ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra, fa tsy ny atoko mpivavahana ny mahavonjy fa Jesosy no mpamonjy. Aoka hazava amintsika rehetra izany. Ary izay no nahatery an'i Paoly, tsy ny mahataranaky Abrahama, tsy ny mahajiosy, tsy izany ny mahavonjy fa ny fanekena an' Jesosy. Ary izany nahatonga azy ho tery am-panahy any Salamisy izy, any Antiokia, any Iconium, any Tesalonika, any Beria, any Atène, any Korinto. Mahamay azy voalohany hatreto dia zao zanaky ny fireneko aloha, ry zanaky ny fireneko, tiako hanana an' Jesosy ianao, fa izany no famonjena ho anao. Aza ny atoko zao na ny atoko zao no heverinao fa ho famonjena anao, fa ny fanekenao an' Jesosy. Lay maty ny soloheliko anao teo ambony hazo fijaliana, ny fibebahanao, izany no amonjenanao. Ary zany indrindra mitoriana ny filazantsara amin'ny onjam-peo tahaka izao, mba handrenesan'ny rehetra ny filazantsara ka inony lay maty ny fanitsangana tamin'ny maty mba ho famelana ny helony hananany fiainana manakizay. Rehefa avy eo nefa mazava loatra fa mila tezaina ny fanahinao, tezaina hiara-mandeha amin'io Jesosy izay noraisinao io, fa tsy hitany masonao Jesosy fa ny teniny akatoavinao, izany ny fiarahanao mandeha aminy. Ny fahamarinana faharoa, ny filazantsara no ampiasain'Andriamanitra hanavaky ny olony eo amin'ny fiarahamonina. Ny filazantsara no ampiasain'Andriamanitra. Marina fa nisy zavatra nitranga ny tao Korinto, nisy zavatra nitranga tao. Fa inona ny zavatra nitranga tao? Nisy olona nanohitra ny Paoly, ary no nanohitra sy ny teny ratsy ireo. Iza moa reo? Reo jiosy nitoriany an' Jesosy ireo, praitany razana aminareo, nanohitra azy ireo. Dia zao ny tenin'Andriamanitra taminy. Rehefa niala izy dia nakany amin'ny Titus Josto, zany hoe niala tao amin'ny sinagogy izy, dia nifindra nakao amin'ny jiosy anankiray atao hoe Titus Josto, zay nanana trano teo anilany sinagoga. Rehefa niala tao izy Titus Josto mba mivavaka tamin'Andriamanitra ihany koa, prozelita izy, mivavaka tamin'Andriamanitra, fa tsy mbola mahalala ny Jesosy ihany koa, na dia nanaraka ny favahana jiosy azy, koa satria teo akaiky ny sinagoga ny tranony Titus Josto, dia lasa nakao izy, ary nanohy ny fampianarana tao izy. Krispo mpanapaka ny sinagoga ihany koa mba amin'ny ankohona, nanaiky ihany koa, dia natao amin'ny Paoly Batisa mihitsy azy. Kanefa satria nisy jiosy nanenjika, dia niteny tamin'ny Andriamanitra, zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Paoly: aza matahotra mitenena ihany, aza mankina, fa izaho momba anao, ary tsy hisy olona hiazona anao hanisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho.
manana olona maro am'ty tanàny ity aho tsy mbola fantatry Paoly hoe iza marina reo olona maro lazain'Andriamanitra reo tsy fantany reo fa hoy izy hoe aza matahotra ianao ry Paoly mitenena ihany fa manana olona maro aho eto am'ty tanàny ity nefa reo olona maro ahy ireo dia ny finoana ny filazantsara no ahatonga azy ho oloko am'izao fotoan'izao izy mbola tsy ahy am'izao fotoan'izao izy mbola an'izao tontolo zao fa rehefa miteny ianao dia hino anao reo vahoakako reo ary hanjary oloko izy ka izao no izy mitenena ihany ianao aza mangina fa ny famonjena dia ho avy amin'ny filazantsara torianao ry Paoly ary ny fankatoavan'ny olona sy ny faneken'ny olona amin'ny filazantsara torianao no hiavahan'ny oloko avy amin'ny mponina maro eto amin'ity tanàny ity fa manana olona maro amin'ity tanàny ity aho nahagaga tokoa ry havana fa raha nanoratra ho an'ny Korintianina Paoly taty aoriana amin'ny epistily voalohan'ny soratany dia hita fa zao no lazainy amin'ny andininy fahaenina ambiroapolo ka hatramin'ny fahasivy ambiroapolo fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olo-kendry araka ny nofo tsy firy ny olona mahery tsy firy ny avorazana fa ny adala am'izao tontolo zao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry ary ny malemy am'izao tontolo zao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery ary ny ivarazana am'izao tontolo zao zay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy azy mba hahafoana ny misy mba tsy hisy nofy azo mirere eo anatrehan'Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy zay nataon'Andriamanitra fahendrena fahamarinana fahamasinana fanavotana ho antsika ry havana miaino zao tenin'Andriamanitra zao angamby ianao miaino zao angamby ianao ny olona maro be eo an-tanàna na amin'ny faritra zay mandre anao mandre ihany koa ary matoa tsy mitsahatra ny tenin'Andriamanitra dia izao misy olona hovonjena ho olon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara ary zany no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra tsy hangina satria baiko ny tompo raha teo ny hoe mandehany ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra fantaniana mipetraka dia izao mbola tsy fantatry ny mpitory raha mitory izy raha manambara zao tenin'Andriamanitra zao aho zao tsy fantatro anie na izy ianao miaino azy any tsy fantatro anie fa saingy zao eo amin'ireo mpiarabelona rehetra miaino avy amin'ireo no isy olona hino ka hanjary olon'Andriamanitra misy miaino zao afatra izao fa tsy ino izy tsy te hiaino izy haniratsiry izy misy zany ary hevitra fa la ny andro foana ny mpitory ny filazantsara satria tsy olon'Andriamanitra izy tsy manaiky olon'Andriamanitra izy satria ny filazantsara dia miantso ny olona rehetra ho tonga olon'Andriamanitra kanefa tsy manerina iza na iza koa averiko mazana ry havana amin'ny hoe ny fidirina amin'ny fanjakan'Andriamanitra anie ka tsy forse safidy io azonao ataony mino azonao ataony tsy mino nefa fitiavana anao ny toriana amin'ny filazantsara aminao mba ho isan'izay mino anao ka hovonjena ary enganie ianao miaino no mana isan'andro mba ho isan'ny olon'Andriamanitra ianao na dia tsy tany Korinto aza fa aty Madagasikara mba ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra tahaka ry vahoakan'Andriamanitra tany Korinto zay naneren'Andriamanitra ny Paoly hitory teny nandritry ny herintaona sy tapany aloha zay vao hiala tao Korinto mbola nijanona herintaona sy tapany tao Korinto Paoly satria hoe Andriamanitra hoe mbola manana olona maro eto amin'ity tanàny ity aho dia ny mbola misy antso dia ny mbola reny antsony tompo hoe midira ho vahoakako aza mandaa havako fa fitiavan'Andriamanitra anao anie no andrenesanao ny teniny tahaka ny fitiavan'Andriamanitra reo Korintianina ivarazana sy Korintianina natao tsinitsinina fa jentilisa teo mason'i Jiosy nefa tonga olon'Andriamanitra zany fitiavan'ilay Andriamanitra tany amin'ny Korintianina zany no fitiavana metefa ty amintsika koa tsy handaa zany ine ianao
fahamarinana farany niditra fitsarana ny ray Paoly noho ny fankatoavany tenin'Andriamanitra. Ny mpanenjika ve misy foana ny mpitoro ny filazantsara enjeny, misy foana zany, ary misy foana ny fanenjena ny filazantsara. Saingy izao hitantsika eto fa nay Paoly ko azy dia niditra fitsarana indray. Sostenina mpanapaka ny sinagoga niditra fitsarana ihany koa, nokapohiny saingy nampalahelo Galio gouvernoura tsy nandrarahany zany izy. Kapohina tsirarina zao le olona dia tsy mampaninina azy zany. Gouvernoura tsy mandray andraikitra, manam-pahefana mitanila. Fa i Paoly apôstôly noho ny fankatoavany tenin'ny tompo dia io indray izy fa notsarainy indray. Zany voalaza netiny izy fa Galio gouvernoura tany Akaia dia naray tetika isambotra ny Paoly ny jiosy ary nitondra azy nakeo amin'ny fitsarana. Dia nanao hoe io lehilahy mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna, tsy mahagaga izany diavana. Vakitsika ngeny tenin'i Jesosy alohan'ny sarantsika. Mateo 10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Mateo 10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Izao ny voasoratra ao: indro zaho maniraka anareo tahaka ny ondry ampovoan'ny ambody, endre tahaka ny mena rana ary mora tahaka ny voromailala. Mitandremy anareo noho ny amin'ny olona, fa hatorony ho amin'ny sinediona, ho kapohiny eo amin'ny sinagogany ianareo, ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manahiny amin'izay fomba itenenanareo na izay olazainareo, fa homena anareo amin'izany oro zany ny olazainareo. Fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahiny ny rainareo no miteny ao anatinareo. Raha sendra enjehana ary ianao noho ny filazantsara, raha sendra aratsina ianao noho ny filazantsara, na hoentina hoe ny fitsarana azy noho ny fitorianan'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, aza matahotra ry kristianina, fa Andriamanitra no miaraka aminao, Jesosy tompo no miaraka aminao. Ary tsarovo tsara fa ity Paoly nentin'ny fitsarany ity anie, io raha nahazo taratasy mba mitondra ny kristianina ho tsaraina any Jerosalema. Nefa teny an-dalana izy nandreny tenin'ny tompo hoe: izao aneny Jesosy izay enjehinao ry Saoly eo, izao ny Jesosy izay enjehinao. Ny mpianatra no enjehinao, izaho no enjehinao, satria efa nandray ny fanahiko ireo. Ao anatin'ny fanahiko izaho no enjehinao. Saingy tsy fantatrao fa izaho anie ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo hoe: ka izao ny baiko aminao, mitsangana, mitsangana, mandehana maka ho tanàna fa aseho aminao izay tokony ataonao. Ry havana, na enjehina noho ny fitoriana filazantsara azy asika. Rehefa mitory an'i Kristy voaomby amin'ny hazo fijaliana ianao no enjehina tahaka izao mahazo ny Paoly izao, aza matahotra. Fa hoy ny tompo hoe: ny fanahy masina izay noraisinao no hiteny eo anoloan'ny fitsarana. Enganie ka tsy hatahotra fanenjehana isika raha mitory ny filazantsara, satria izany no famonjena ny mpiray tanin-drazana amintsika. Ary izany no ahatonga ity firenena ity ho firenen'ny olombavonjy andova fiainana mandrakizay na dia mandalo azy izao tontolo izao. Ary ambonin'izany no tsy Kristy venititsika anjaka dia ilay andrina ny fiadanana ho azy eny amin'ny voninahitra hivavakisika. Ka tolotra ianao raha eo midera sy ny laza ary voninahitra ny amin'ny fahamarinana rehetra izay vao notsongainay nampahafantarinao anay ny fitiavan'ny Paoly ny zanaky ny fireneny. Andriamanitra ataovy mavesa-danja ho mponimpotory ny filazantsara rehetra tokoa ny famonjena ny zanaky ny fireneny, ny aneto tanindrazana zany na ny mpialezana izany. Ary ampio zahay mpitory rehetra tompo tsy hitory afa-tsy Kristy sy ny fiainan'ny fahamarinanao aminao, mba tsy hahatonga ny sasany salasalany hoe: zany ve ny Jesosy torianareo nefa nareo aza miady. Tompo mifona aminao zany ny amin'ny tsy fandehanana ny kristianina mpitory amin'izay tokony alehany, ka misy korontana sy misy adana dia amin'ny fiangonana azy. Mifona aminao zahay mamondraha fo tompo, ka alamino ny fiangonanao Jesosy. Mifona izahay ary mangataka aminao, manampianay ianao ahay mijoro amin'ny fitoriana ny filazantsara marina na
izy fanenjehana azy satria fantatra i Jesosy io fa na dia tonga ny lazany marina aza ny ianao hoe nenjehana ihany ko hoe misaotranao izay amin'ny fampahirezana raisinay avy amin'ny teninao ho voninahitra sy anaranao any mpamonjy io ny vokatry ny fitoriana ny filazantsara histonana ny olona ho olona Andriamanitra amin'ny anaranao mpamonjy no angatana izany.